mahery Daniel mpitandrina ny fiangonana Refi France no faly indray miarabanao zay miaino sy manaraka izao fandarana izao afaka niova ny fiainanao satria sitrapon'Andriamanitra ny apy tsy mibadika ny tantaram-piainanao amin'ny tsara lavitra ary nitondra ny fiainanao amin'ny voninahitra mankamy ny voninahitra dia zany indrindra no antony izao fandarana izao izarana aminao indray teny velona sy mahery mamono sy manafaka manasitrana sy manao fahagagana ny teny zay hozaraiko aminao androany dia ao amin'ny Matio 5:9 ka ny 7:telopolo dia izao no voasoratra hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany dia nampiny ho anao izany rehetra izany mba fantatrao ve fa ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany no zaraina aminao ankehitriny fa mahay manao ny zavatra rehetra ary mahay manao asa magaga tsy takatry ny saina raha izany Andriamanitra izany no ataonao voalohany eo amin'ny fiainanao dia tena mahafaly azoko ny anasoanao ary anao ny fanasoavana anao voalohany ihany koa eo amin'ny zavatra rehetra hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany katsao aloha voalohany indrindra ny fanjakany sy ny fahamarinany inona ny zavatra ilainao eo amin'ny fiainanao raha azonao ny dikan'izany tenin'Andriamanitra izany dia anao tokoa n'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainanao ianao ary milaza aminao fa ho fifalipon'Andriamanitra ny anasoanao voalohany indrindra ihany koa ka dio araiso ampifaliana zao tenin'Andriamanitra izao mirary ianao ahery atoky an'Andriamanitra ary ino izay voasoratra sy voalaza ny tenin'Andriamanitra koa dia mahereza indrindra ka ino Andriamanitra ny hainao mandra-piaona indray ary